Miavina amin'ny lalan'ny tompo amin'ity andro alakamisy 4 aogositra 2020 dia ny filazantsara araka matitoko fa 20 ka hatramin'ny 20 no anjara mofinaina ao antsika amin'ity andro an'ity. Matitoko fa 20 ka hatramin'ny 20. Vavaka rosika. Feno fiderananao zay tompo noho ny ina fotsy talanjy nomenao anay, ina nahazonao nampitombo andro anankiray indray ny andro ny velomanay. Fifaliana lehibe eo anay miarika titolandro ity, ina nanomezanao anay indray izao mofinaina ho anay izao. Dia ianao ne ampitombo ny finoana ty anatinay andronay bebe koa ny fanarananao satria tsisy zakao zay raha memotra fa memotra zay dia memotra makana fahavelazana. Mampantroatra ny zay tompo amin'ny fanarananao Jesosy Kristy le tianay amin'ny fitiavana tsy misy lefona. Amen. Ny filazantsara araka matitoko fa 20 ka hatramin'ny 20. Mitombo amintsika ne fahalalantsara'Andriamanitra iray zanaka ny fananasina. Amen. Ara manota aminao ny rahalanao dia makanisa any aminy. Ka rehefa mitokana ianareo roa lahy dia sy ho azy ny fahatsoana. Raha miainanao izy dia fahazonao ny rahalanao. Fa raha tsy miainanao kosa izy dia miaraka aminao ny olona iray na roa mba voarona mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny teny vavolombelona roa na telo. Ary raha tsy mety mihaino ireo izy dia mbarao amin'ny fiangonana. Ary raha tsy mety mihaino ny fiangonana koa izy dia oka ataonao tahaka ny jetilisa sy mpamonoety izy. Asaika aminareo marina tokoa na inona fehezanareo ety ambony tany dia fehezina nan-danitra, ary na inona vahanareo ety ambony tany dia vahanareo anan-danitra. Asaika aminareo koa raha misy aminareo mifanaika ety ambony tany na minona ka angataka izany dia ho azy na avy amin'ny raika anan-danitra izany. Fa na aiza nongelona ny roa na telo amin'ny anarako dia voany ahy. May masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Zava-dehibe ravana ny hoe ao afovoany Jesosy. Ao afovoany. Izany hoe io olivo manatrika antsika, miaraka amintsika, mitoetra amintsika Jesosy Kristy. Zava-dehibe izany. Rehefa miafina moa ny tavan'Andriamanitra dia mahantra indrindra. Rehefa manatrika antsika kosa Andriamanitra dia feno famirapiratany voninahitsika sy feno fitahiana ny fiainantsika. Koa ahoana na tonga asy ianao mba hatsiaro mandrakariva fa eo voantsika Andriamanitra. Tsy manatahotra tsika evo voantsika izy. Tsy manatsika ary feno fatokontsika ary migoavana azy, feno fahasahiantsika tsy vavolombelona na ny teny na ny asa. Koa raha vory sasy ianao dia tsy savovy fa io voantsika Andriamanitra. Ka tokony tsy ekeka foantsika, fa tokony atoky ary tokony feno fahasahiana sy feno fanoloran-tena azy satria ny Andriamanitra inovatsika ie dia Andriamanitra velona, Andriamanitra hatray ka manakizay ny tsy miova maso an'io ary manakizay. Ka ivoaka sy voanao izy sy voantsika zay miara miona sy miara vory izy dia okontsika tsy salasara ny antony anarany anontany azy mangataka ny fitaraky ny dalana aminy satria mamonjy ny mpandresika amin'ny alalan'ny fitiavantsika sy tsy miova maso an'io ary manakizay. Sotranao zay raha eo fa averim-boly ny fananay satria eo fonay ianao amin'ny alalan'ny zanakao. Ny zanakao dia ny fanonteny mihitsy hoe fiadanako ny akanareo, fiadanako ny avelako anareo, izany ianao mitoetra eo voanay sy eo anivinay izany dia mampatanjaka ny fonay, mahatonga anay manana fahasahiana, mampifanolora-tenanao ary tsy menatra ny vavolombelonao.
dia mitovy tsarovina indray zany any. Amin'ny ataonay rehetra indrindra mivory zay sy miondry zay miary zay dia ataonay tsavonay fa ivoanay ianao manatrika anay ianao eo mivinay tsy takay ny ary ivavaka anay zay nandanitra masina ane naranao tonga ane fanjakanao atao ane sikaponao ity tany takiny ny danitra minay niny anina saso anay amanilany erokay takina milanay zay nika taminay aisa mitondra anay mifakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy raha mifanjakana siniry ary voninahitra manakizay amen. Tanterahan'ny tompo antsika ane zao todrano tononona amin'ny ray zanaka fanamasa zao isan'ny finoana sy fitiavana amin'ny fanantenana zany. Mifalia mandrakariva amin'ny tompo izao nay mifalia. Ao koa fantapion'olona rehetra mifandeveranareo efa mbiakaiky ny tompo aza manana inona na inona voaka ny fivavahana sy ny finoana sy ny fonana mba misaorana noentinareo manambara ny fankatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary fiadanana n'Andriamanitra zay rehetra ny fahalalana rehetra iaro fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay niantso anareo satria izany anify izany. Amen. Voninahitra aneo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Amen.